talata 10 volana martsa taona 2024. Evanjely masina nosoratan'ny Masindra Matio nalaina tao amin'ny toko 7 andininy faraka amin'ny 20 hatramin'ny 5 raha tsy samy mamela ny rahalahinareo ianareo dia tsy avelan'ny rainareo koa. Tamin'izany andro izany nanantona an'i Jesoa i Piera ka nanao hoe, Tompoko, raha diso impiry amiko moa ny rahalahiko no tokony hamela azy aho hatramin'ny impito va? Dia hoy Jesoa taminy, izaho tsy milaza aminao hoe hatramin'ny impito fa hatramin'ny 77. Koa amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpanjaka anankiray izay te hamotipototra ny toe-pananany amin'ny mpanompony, ary raha vao nanomboka nanao izany izy dia nentiny teo aminy ny anankiray izay anana ny talenta iray alina, ary no izy tsy nanan-kaloha dia nasain'ny tompony amidy izy sy ny vady aman-janany mba amin'ny fananany rehetra mba hanefanany trosa. Dia niankohoka ilay mpanompoka ny fona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho dia alohako daholo ny anao rehetra. Nangoraka ny fon'ilay tompony izany mpanompo izany ka sady nandefa azy andeha no namono ny trosa taminy. Fa raha vao nivoaka ilay mpanompo dia tojo ity mpanompo namany anankiray izay anana ny deny 100 noraisiny tamin'ny tendany ilay io ka nokendainy nataony hoe, aloava ny trosako any aminao. Niankohoka ilay namany dia nifona taminy nanao hoe, mba omeo andro aho dia alohako ny anao rehetra. Nefa tsy nety izy fa lasa nampanao azy an-tranomaizina mba hara-pandohan'ny trosany. Nalahelo loatra ny mpanompo sasany no nahita izany ka lasa nilaza izany rehetra izany tamin'ny tompony, dia nampanalain'ny tompony izy ka nilazany hoe, ry mpanompo ratsy fanahy, efa nafoko avokoa ny trosako rehetra taminao no ianao nifona tamiko, ka moa tsy tokony mba hamindra-fo amin'ny namanao va ianao tahaka ny namindrako fo taminao? Dia tesitra ny tompony ka natolo ny mpampijaly izy ambara-pandohan'ny trosa rehetra. Dia ho tahaka izany koa no ataon'ny raiko izay any an-danitra aminareo raha tsy samy mamela ny rahalainareo amin'ny fonareo avy ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, miderana eo anao, ry Kristy.